Amina diuluna galiuna dua tahun mampunya itelina nifana inawida amina amina zaritala kambabu Jesus abatsu animage taekana babu Jesus abatsu animage taekana. O bolana voalohany andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo no sitrapon'Andriamanitra azo ny amin'ity maraina ity alohan'ny androantsika devoly. O bolana voalohany andiny faharoapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fahendrena miantso mafy ny ivelany manandratra ny feony eny ankahalalahany izy mitory eo amin'izay fivoriany maro be mirondrony izy eo alohan'ny vavahady sy ao an-tanàna no ilazan'ny teniny hoe ry kely saina mandra-pahoviana no itiavanareo ny fahadalàna sy falian'ny mpaniratsira mifaniratsy rano ary ankahalany ny adala ny fahala miverena ianareo ieny ny fananarako indro ahitiko aminareo ny fanahako ary ampahafantarako anareo ny teniko satria ny antso aho fananday ianareo efa naninditra ny tanako fa tsy nisy ny tandrina fa nilavinareo ny saina rehetra natolotra sady tsy nentina naiky ny anatra ianareo izao kosa iome raha tonga ny fandringanana anareo andatsy aho raha tonga ny matahotra anareo raha tonga ny zava-matahotra anareo tahaka ny rivotozy ary ny fandringananareo toy ny tadio ka manjoanareo ny fahorian'ny fangiry firiny dia vao iantso ahy izy fa tsy hamaly aho dia vao hitady hafatratra izy fa tsy ho hitany aho satria nankahala ny fahalalàny izy ary tsy nifidy ny fahatahorana ny Jehovah tsy nekeny ny saina natolotra no tsiratsirainy avokoa ny anatro rehetra dia inana ny vokatry ny alehany izy ka ho voko ny fihendreny fa ny fihemorany kely saina hahafaty azy ary ny fiadanany adala andringana azy fa izay miano kosa hitoetra tsy manana ya eny andro fa izay izy ka tsy atahotra ny ratsy. Amen. Misy fahavalo maro iondrika androka dia volontsika ao aorianan'izay andiny ny voalohany any misy fahavalo maro dia mina falisi ny ravoravo raha mamotraka izayo vizatsingana nandrese na yazire repamonzi oloberi sesotuko androkany devolontsika tsy avelantsika nelingelina n'izao fotoana izao mihitsy ny asan-kalan'olo sy ny vazimba samy fantoka mihitsika ao anatin'izany fandroana devoly zany aza manaiky mihitsy androany raha tsy tafahoana amin'ny tompo ianao mamoaka zay rehetrarehetra fantatra ao fa mangejanao dia ny fahotana ratsy nalitra nyity taona ity zany so avelantsika nakatsakana an'izany mihitsy ny devoly satana diondrika hivavaka itsika rehetrarehetra misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra ray mampatahotra ny teninao hoe
raha ho avy ny andro etsoina ianao dia tsy hamalitsony ianao satria nge nanetsy tadiny loatra ny anatrao zay sy ny hafatrao matahotra indrindra zany fotoany zany fa raha ho avy ny tadio sy ny rivotoza ho ianao hamely ianareo tokoa ane zany raha tsy manaiky hibebaka ianareo mampatahotra koa Jesosy mieritreritra hoe nahafoy anay ianao dia andao anay ianao Jesosy no ny amin'ny fahatezerana sy ny amafisany fonay zay tsy mety miantoraka eo anatrehanao fa androany Jesosy tsy anaiky zay raha tsy mahita anao androany ary iveriny eo anatrehanao amin'ny fona iray manontolo mihitsy anao tahaka an'le jambo zay namela ny kapoaka fidediavam-bola anay avelanay ny namanay rehetrarehetra Jesosy fa hitsangany zay fa mandalo ianao ka mba iantso koa zay manao hoe ry Jesosy Kristy zanaky Davido mamindra fo amiko ianao fa mafy raha ny fahatezerany Jehova no manjoa anay raha hivavaketo anefa zay tsy faly ny devoly anga izy faly amin'izany raha mibebaka ane zay dia fantany fa ho raisinao indray satria mpamindra fo ianao any ka ny ataony dia manelingelina anay mety hoe mijoro eto any zay na mipetraka eto fa ny fisaina anay Jesosy ny andray mety lasa any amin'ny fivelomanany manelingelina anay izy koa izy Jesosy mamesatra ny fiainana iray manontolo na eto amin'izao toerana zao zany na any amin'ny sofina sy ny masona ihany noho izany dia hijoro mihitsy zay tsy anaiky amin'ity androany ity amin'izao farany taony zao fa inona fa miara midaraboka amin'ity farany taony ity koa ny fanjakany Losifera sy ny firongony rehetra satria hijoro zay fampanomponao ka ndreto zay rehetra mino anao iaraka hanonona ny teny pahefana manao hoe o Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino any asa tokony ataoniko ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria iza makany amin'ray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanako ary zao famantarany zao no anarak'izay mino amoaka demonia amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray mianarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny sitrano marary atsangano ny maty diovo ny boka avoainy demonia efa nahazo maimaim-pona ianareo koa mameza maimaim-pona ary indray Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo tahaka nandrahandray ihany no andrahako anareo kosa ary rehefa nlazany izy dia nanisy fofinaina ka ozy taminy raiso ny fanay masina na elokizana avelanareo dia voavela izany ary nanizana niza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany amin'ny saotra Jesosy amariny koa ny teninao tompo amin'ny salamo faefatra amin'ny zato efatra fa manao ndrivotra hoiraka ao ianao sy ny mpanomponao tahaka an'le lafy mandory sy mandevina ka ndreto zay rehetrarehetra mino anao anangana ny tanana kavanana eto amin'izao toerana zao tsy amelana mihitsy Jesosy ary tsy avelana mihitsy ny fotoana rehetra ho anjakany Losifera fa ianao ny mpanjaka eto amin'izao toerana zao ka niza mino anao dia iaraka ika androka ny devoly satana sy ny kalan'olo sy ny vazimby eto amin'izao toerana zao izy ko amin'ny anarany Jesosy Kristy vela sy manjaka va Nazareta afahako mandory sy mandevina asana kalan'olo rehetrarehetra eto amin'izao toerana zao levina amin'ny raha Jesosy avany Nazareta ianareo torako may levina miala ny naty maso any amin'ny sofinany miala devolo ny frehariana rehetrarehetra levina eto ny devolo ny fanahy mamitaka fanampandainga levina amin'ny afony Jehova zany levina zany miala ny naty maso rehetrarehetra torako amin'ny afony Jehova nietra narakalan'olo vazimba levina anareo Beelzebouba levina hoa may toro mihitsy may hoe may levina anjakany satana Losifera levina anaty maso any amin'ny sofina rehetrarehetra any miala amin'ny masona isy ny sofina rehetrarehetra lelo amin'izao toerana zao dia volom-paka fanahy kalan'olo mpandainga resy mpamitaka rehetrarehetra levina amin'ny anarany Jesosy avany Nazareta levina zany levina miala any amin'ny soroka rehetrarehetra miala any amin'ny tongotra sy ny tanana levina eto amin'izao toerana zao zany may levina ianareo levina mialy amin'izany voaka amin'izao toerana zao any amin'ny farimiatra afo
levina mandrakizay, levina mandrakizay zany any amin'ny vava sy masony olona rehetrarehetra any. Torako amin'ny afo masony Jehova, fa torako amin'ny rano Jesosy. Levina amin'izay amin'ny anarany Jesosy Kristy. Levina zany amin'ny anarany Jesosy Kristy, amin'ny anarany Jesosy Kristy zany. Levina zany, levina zany. Miara-manonjika hoe levina, levina amin'ny anarany Jesosy Kristy, amin'ny anarany Jesosy Kristy zany. Levina zany e, tsy mila anareo zay e, tsy mila anareo, levina voaketinareo. Sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy. Sandrata fiainanao araka ny ampian'ny voninahitra ao Jesosy. Sandrata fiainanao androany, fa tsy misy hitanay afa-tsy ny voninahitra orery ihany androany. Miandrandranao zay Jesosy, mangetaetanao zay Jesosy. Milanao zay satria tahaka ny tany karakaina ny fiainanay aralavitra anao. Sotra indrindra Jesosy, sotra indrindra Jesosy. Ndotsika iansoan'Andriamanitra amin'izay, ndotsika angataka ny fanatrehany amin'izay fa efa lasa ny fahavalo, mpangalatra sy mpisoloky fa aoka Jesosy no akatoerana amin'izay. Tenenao anatin'ny hiratsika hoe mangetaetanao mitady anao zay. Ndotsika iaranomboka hira. Andriamanitro ihany, sokafo ny vavanao androany mitady anao. Mitadiana, mitadiana fatratra, fa mangetaetanao ny fa tanao ny fanamiko, maniry anao ny nofoko. Andriamanitro anao no fianovako, raha ny fiainana ety. Sento fijaliana, sento fijaliana, rakotray zinarayo, nefa mba hoaza moza izano hikarainana. Ianao lay tsy manda tombo tsy mba eo amin'ny tany karakaina sy maizina, eo amin'ny tany mangetan'Andriamanitra no amangy, fa mamangy ny tany Andriamanitra ka mahamanto azy. To iantsoan'Andriamanitra tsika rehefa asandrato mihitsy ny tananao, iantsoan'Andriamanitra. Hita ny fahotantsika rehetra, ny eloko tsy miafina aminao. Do hibaboka fa mpanotsika e, manodidina tsika ny fakapanahy. Tonga avy ianao Jesosy, tonga avy ianao. Do ikikika hoe Jesosy afeny fahoriana ny fiainana ety. Sento fijaliana, rakotray zinarayo, nefa mba hoazy
tsimanga tompo tsy mahafonyana feno fahoriana ny fiainana ety tompo rane fiainana sety fijaliana ranomaso mahaizina ny tany izano itaranana ianao lay tsy manga tompo tsy mahafonyana tsy mandao antsika izy ry havana ndao no vavaka tsika ao an'izao fiandohan'izao ao anatin'ny fiankofanytsika ry havana te ndao inao vavaka hoe mitady anao zay Jesosy Jesosy ny tetavintsika eto fa tsy olombelona aza mieritreritra hoe areza ry anina atao tsy mandray anjara aza mitady mpandray anjara ry havana fa mitetavany Jesosy mitetavany heriny mitetavany famonjeny iantsoantso fibebahany eto tsika afaka mandoalika ianao raha zay mahafinaritra anao afaka mitsangana ianao afaka mipetraka ianao raha reraka fa izao andaontsika hitady an'Andriamanitra ataovy ny vavaka ao Jesosy amitady anao androany sokafo ny fonao androany teny hoe Jesosy amila anao aho tenenao mivavanao hoe tompo ianao ny tetavy ianao no heriko ianao no Andriamanitra ianao ny fiainako ianao Jesosy ny mpamela heloko andao tetavy neto le mpamela heloko andao hitolona tahaka ny Jakoba tamin'ilay anjely tsy nanaika mihitsiny samy mivavaka ry havana Jesosy eo mila anao eto zay tompo tady anao eto zay Jesosy tonga aveto anao tompo miandrandranao ny vahoaka rehetra misy tany amin'ny kilometatra maro tany tonga teto Jesosy misy efa tamin'ny maraina be tsy natoratra amin'ny alina tonga teto Jesosy tady anao araka an'izany tononkirana izany mila anao zay tady anao zay mila ny fanatrehanao zay tompo androany zay Jesosy raha ialy eto any amin'ny arivariva tsy manaiky raha tsy mandray anao tompo malalo Jesosy eo hoentinay tao natrehanao ny fahotanay rehetra ny fahadalanay rehetra ny tsy famendrehanay rehetra manaiky zay no diovina manaiky zay no amboarina manaiky zay no ahitsy fa ianao Andriamanitra nefa niteny mibebahy anareo mila anao zay Jesosy tsy olombelona nilaina eto fa ianao Andriamanitra ianao nitetavina eto Jesosy ianao nitetavina eto Jesosy tsarao zay Jesosy eo tsarao zay Jesosy eo tsarao zay sotra indrindra tompo mila ny herinao zay ianao koa nome amboninahitra eto Jesosy tsy misy olona hoderaina eto tsy misy olona ho asandratra eto fa mietra eo amin'ny tongotra ao daholo ny olona fa misandrata ianao Jesosy le niantso sy ny fidy anay androany le niantso sy ny fidy anay androany ndo tenenao anaty vavaka hoe tompo misandrata ianao amin'ny herinao misandrata ianao amin'ny mampanjakanao misandrata ianao amin'ny mandray
azoarina amin'ny faly-piazanao. Mifanarana alio mandrangiza mifiandria. Dao anandratanantsika hoe tompo misandraty ianao. Sandratami miavindriana kami fiderana banderana kita Nifaneriazana Kalimuna Itra Aperada Fatupiana Vertiera tupo misandraty ianao. Misandrata nasandraty mafy ny feonao. Miavindriana kami fiderana banderana kita tupo apisewa miunatao apirafua aminay nifaneriazana kalimuna Doversika fatompo ianao dia ianao ny Andriamanitra io. Fatompiana sy dia hoy izy androany hoe raharay ahy aiza ary zay atsako raha tompo aho hay zay voninahitra omenareo aho. Tsy mahitaka ny fomba ny anjelitsika fa andao anandran-tanana hanome voninahitra an'Andriamanitra idera sy ankalaza azy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra. Leo vakitsika riavana ny salamo fahaenina amby roapolo. Ny salamo fahaenina amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Ary aorinan'izay dia mangataka ray minitra kely ahako dia isaintsaina anao hoe raha tany timo aho maty, tany timo zasy anao maty, tsy afaka ny bebaka taiza moniny afaratsika. Dia mba ao anatin'ny hira sy ny vavaka antsika reveo tena isotra an'Andriamanitra fotsiny. Na dia izy miteny azy mibebay anareo dia andao isotra fa fitiavany zany. Salamo fahaenina amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny manao hoe tsara ho a Jehova o fa mandeha amin'ny fahamarinako aho, ary Jehova no itokiko ka tsy miana anao. Kinio aho Jehova o ka fantaro, izaho toetra ny voko sy ny foko, fa ny famindramponao no eo anohan'ny masoko. Ary mandeha amin'ny fahamarinanao aho, tsy mba miara-mipetraka amin'ny olon-dratsy aho, na manandrara amin'ny olom-petsy. Halako ny fiangonan'ny mpanao ratsy, ary tsy miara-mipetraka amin'ny ratsy fanahy aho. Manasa ny tanako noho ny fahamarinako aho, ka te hitoetra eo akaiky ny altaranao Jehova o, mba hanao feo fiderana ka ilaza ny asanao mahagaga rehetra. Jehova o,
tiako ny trano itoeranao, teny fonena ny voninahitro aza mitondra ny fanahiko iara-maty amin'ny mpanota na ny aiko amin'ny mpandatsatra izay misy fitaka eny an-tanany ary feno kolokolo ny tanany ankavanana fa izao kosa dia mandeha amin'ny fahamarinako avotsy amin'ndrao fo aho ny tongotro mijoro eo amin'ny tany marina eo am-piangonana no isaorako an' Jehovah. Dao averintsika eo andinin'ny farany io manao hoe eo am-piangonana no isaorako an' Jehovah. Averintsika farany eo am-piangonana no isaorako an' Jehovah. Eto zany ry havana, eto amin'ny fiangonantsika tia dao hiderany saorantsika an' Jesosy tamin'izay rehetra mbola nanomezany asy anao tombonandro mpahavelomana mbola ahafahantsika mipepaka. Dao nao nitira anankiray ty hoe raha io misaotra, tena isaotratsika. Aza menomenana hoe ohatrany lavabe le mitsangana fa afaka mipetraka ianao raha reraka fa tena iona amin'ny Jesosy tsika. Jesosy azy efa ela be nitsangana nitady atsika niandry atsika dao tsika mba hitsangana manoloana ny voninany. Tena isaotra azy eto amin'izao fiangonana izao. Raha tsy hainao ny tonokira mangataka anao toa dia hivavaka isaotra. Vavaka nalentsika to dia atomboy ny vavaka ao. Ny tompoko sy Andriamanitro sy Andriamanitro ianao no anandratako ianao no asanatro ary anandratako izany fanahiko izany fanahiko ianao. Ianao mamaly vavaka anay namaly vavaka sy namelona indray itoreraka ampana ireraka ampana. Tao anandratana trantsika ry havana ataona iahoana hatao ao ritompo atao ahone nisaotrana tena tsy ampifone nyandro awe teikikawe rayo rayo misaute misautra mangataka ny fakira andeha moramora dao tsika hitomboka hisaotra an'Andriamanitra. Dao aloha hisaotra an'Andriamanitra voalohany indrindra mbola velonaina trapamonjeny na dia tamin'iny alina iny any azy tsika tsy mendrika ny ovelona ry havana. Za tena matsiaro za tsy mendrika ny ovelona fa namindran'Andriamanitra foa nahatratra ty fotoa ty. Tao moramora ny fakira, tao moramora ny fakira tsika kosa mivavaka. Taovy ny vavaka ao ry havana manandrata ny tompontsika misaora azy fa tsy very tao anatin'ny fahadalantsika sika. Dao hisaotra an'Andriamanitra, dao hisaotra an'Andriamanitra tsika ry havana nomeny aty andro zoma tya tia ny fotoanan'i Jesosy hibebahana tahaka ny zanak'Israely ny jiosy niverina tamin'Andriamanitra rehefa hovonony aserosy mpanjaka hovonony namana ny jiosy rehetra dia nifady hanina ny jiosy rehetra androany ny fotoana iantsoantsontsika misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izany fotoana zany. Tsy niherintsika ry havana tsy hoe manana fotoantsika na afaka mandeha ty tsika dia tonga eto
fa Jesosy no mitarika anao eto. Ndao hisaotra azy hoe mitarianao teto zay Jesosy am, mitarianao tamin'ny alalan'ny fanainao masina teto zay Jesosy am. Ndao hisaotra, ndao hiantsoantso, misaotra Jesosy am, misaotra Jesosy am, misaotra Jesosy am. Misaotra ny amin'ny fahasalamana nomenao anay, misaotra noho ny amin'ny hery sy tanjaka nomenao anay, misaotra ny amin'ny fotoana izay nomenao anay Jesosy am, ahafahanay mivavaka, mibebaka, manantona anao bebe kokoa, manantona anao misimisy kokoa. Tsy taky tsy ny andro tamin'ny lahady na amin'ny farantaona, fa ny amin'izao fotoana andavanandro zao Jesosy, nahafonay ny arena, nahafonay ny varotra, nahafonay ny asa, nahafonay ny tany atokantrano-tany. Fa eto zay Jesosy nitaonao araka ny tenin'ny mpanao salamo hoe eo amin'ny fiangonako no hisaorako an Jehovah. Eto zay no misaotra anao Jesosy. Ndao tsika riavana hisaotra an Jesosy nanomezany any mpanompon'Andriamanitra dada Randrenatoandro, mbola hitenenana ankehitriny, mbola tsy lany zany teny zany, ary mbola miteny amin'izao fiangonana zao Andriamanitra. Ndao hisaotra an'Andriamanitra raha mbola miteny amintsika Andriamanitra, mbola miresaka amintsika Andriamanitra, mbola mananatra antsika Andriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny dada Randrenatoandro, mbola hitenenanao foana, mbola hitenenanao foana. Tsy mangina anao Jesosy, tsy mangina anao noho ny amin'iny mpanomponao iny. Misaotra Jesosy, misaotra, 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 misaotra Tompo, misaotra. Marary ane zay Jesosy, marary ara-panahy ane zay Jesosy, efa maty ara-panahy ane zay Jesosy. Fa hitenenanao tahaka ny Lazarosy hoe ry Lazarosy mivoa tao. Misaotra indrindra Jesosy, miaretintsika rehetra, mientintsika teo amin'ny Tompo zany. Ndao hisaotra azy mandrakanatsika. Miaretiko izay nandazo anasitrana ianao, ary koa nafaka tamin'izany anao ifatotra. Izay nangeja ankehitriny lovana, ankehitriny lovana, tena fa ndao hiantso mafy amin'izay hoe misaotra Jesosy. Raio ataona iahoanany tsy hisaotra anao, ataona iahoanany tsy hisaotra anao Jesosy. Amin'izao fotoana mbola notendrenao afanay hiantoraka eo an-tongotrao Jesosy malay.
misy lehilahy tao anaty baiboly tsy mba nahatraka ny jeriny lanitra akory fa ny mpanomponao matetika tena maro tena foana Jesosy fa teo nytenenanao Jesosy hoe iny lehilahy iny a vao niala tany amin'ny tokantranony dia fa nohamariko androany Jesosy raha mba hiantoraka eo an-tongotrao raha mba handreny feo anao fa fotoana fidradradradrany tany androany ito manina mihitsy Jesosy eo ampototry ny azo fijalenao dia mba hiteneno ny fonay tsiraray avy angataka aminao ary a Jesosy androany apetrao ty ambava ny mpanomponao ny teny aoka ny ositry ny fitoriteny avy aminao Jesosy ho ahidinao ato amiko androany ary ny fony ny tsiraray avy mba tena ay andray mitenika anaiky amin'izay nao hitoetra ao anatin'ny fonay androany mitenena Jesosy mitenena Jehovah o miaino mpanomponao amen afaka mipetraka ny fianako miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona manokana ho anao sy ny ankonanao ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy ny amin'izao fotoana atao hoe fiosoran-davenina mihitsy izy raha amin'ny fiangonana rahavavy sasany fibebahana tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny fahotako sy ny fahotanao hiverenantsika amin'ny fitiavana voalohany andraisantsika ny fanahy ny fankatoavana avy amin'Andriamanitra fa mangalaza tsy mahay mankatoa ny afatra Jesosy nitsika zay ny afatra avy amin'ny tompo zay androany tsy hainao le miorakoraka ny ilain'i Jesosy eto androany fa hainao le miantsoantso mihitsy noho ny amin'ny dia hibebao ny fahotana rehetra nataonao mifandray aminao ny lanitra androany raha hainy ny tany androany mifandray amin'Andriamanitra raha hainy ny tany androany mamboraka ny ao am-pony eo anatrehan'Andriamanitra dia inona fa angila tsofina ihany koa ny tompo hiaino izay rehetra fibebahana ho ataontsika eto androany fa te hitarika kely anao androany fandresahana ihany tao amin'ny radio fa ny amin'nanomanana n'izao fotoana izao rehefa nangataka tamin'ny tompo zahay nandoalika ny vavaka ny antoraka teo anatrehan'Andriamanitra dia nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy mba ahoana ny momba anay zay sainao mitarika ery aloha ery fa mba manahoana ny momba anay fa zay mihitsy aloha Jesosy tsara ao mihitsy aloha zay Jesosy androany ny antoraka samy mibebaka teo anatrehan'i Jesosy dia hoy Jesosy taminay mandehana aloha nareo tsiraray avy ny tsara tena maninona tsara ny tsara tena zany hoe tsika mihitsy aloha ny mira mitsara ny tenatsika dia mandinika ny tenatsika dia mandinika ny toetsika tsirairay avy dia avy eo Andriamanitra ninona amin'izay andinika tsika tsirairay avy ary tsara tsika tsirairay avy matoa Davida ry havana jereo tsara fa tsy io ihany ny salamo nitenenan'i Davida hoe tsarao Jehovah o tsarao Andriamanitra o fa misy intelo izy na inefatra ao anatin'ny baiboly no nitenenan'i Davida mpanao salamo amin'izany ny antony dia tsotra ihany nahatsiaro Davida fa olomeloka nahatsiaro Davida fa nanota teo anatrehan'Andriamanitra dia niantso ny fitsaran'Andriamanitra
rehefa nivavaka izay ry havana nangataka tamin'i Jesosy. Ahoana raha Jesosy no entinao amin'ny fotoana io? Inona no resanao amin'ny vahoakanao amin'ny fotoana io? Rehefa samy nandoalika nivavaka teo dia nisy tolotsaina avy amin'Andriamanitra hoe ny fiangonana 7 ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ho Jesosy zay lazaina amin'ny olona. Voafehan'ireo Jesosy ny toetry ny mpino amin'izao vanim-potoana izao, na ny efa lasa na ny ankehitriny na ny mbola ho avy, dia voafehan'ireo fiangonana 7 ireo samihanareo Jesosy. Mivavaka dia mandray ny anjaranareo ao anatin'ireo fiangonana 7 ireo. Dia ny ary havana ny anjarako nomeny Jesosy amin'ity androany ity dia ny fiangonany Efesosy. Sokafo ny baibolinao Apokalipsy toko 2. Fiangonana anankiroa no nomen'ny tompo dia minao fa misy taridala ny fanahy masina amangina Andriamanitra antsika tsirairay avy amin'ny alalan'ireto fiangonana 2 nomeny Jesosy reto. Dia ny fiangonany Efesosy sy amin'ny toko 7 ny fiangonany Sardisy. Tsara ihany anefa mba mampafantatra anao ny hevitry ny teny asain'Andriamanitra ho ampitaina ho amintsika tsirairay avy. Tsara aminao ihany koa mba mandray naoty satria noko fa nitondra kaesy taratasy ianao eto androany Rehetratsika mamaky foana hoe Apokalipsy fanambarana. Ny tompoko tena fanambarana tokoa. Ary fanambarana ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompo eny amin'ndraony lanitra sy ny toyny rehetrarehetra ao aorianan'izay. Fa mba teteny aminao ny tena heviteniny amin'ny Apokalipsy dia zao ny tena dikany hoe manala sarona. Zay ny tena hevitra ny teny hoe Apokalipsy. Zany hoe misy zavatra misarona ato, misy zavatra nafenina ato. Ary raha mamaky ny bokin'ny Apokalipsy ianao dia ny bokin'ny Apokalipsy no anisan'ny boky sarotra dinihana indrindra ato anatin'ny Baiboly. Satria misy kôdy daholo ny zavatra rehetra amparany bokin'ny Apokalipsy ka somary manahirana no mandika ny heviteny ato anatin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ny dikany hoe apoka dia hoe manala, fa ny kalipsa dia hoe sarona. Zay ny dikany hoe Apokalipsy manala sarona. Zay azontsika tsara. Tena fanambarana tokoa ny bokin'ny Apokalipsy, ary mino fa tsy tonga ho azy ity taonany fibebahana farany ity. Ndotsika andray ary ny tenin'Andriamanitra. Ny anjarako iaho te dia ny fiangonany Efesosy, fiangonana 7 zay any Azia, misy an'ireo fiangonan'ireo tany Azia, misy an'ireo fiangonan'ireo. Dia rehefa natao sesitany John apôstôly, zay anisan'ny apôstôly zandry indrindra, dia natao sesitany tany amin'ny nosy Patmosy. Fa rehefa tany amin'ny nosy Patmosy tany izy no nivangin'Andriamanitra, nivangin'ny fanan'Andriamanitra, ary nampitondraina nyty atao hoe taratasy na bokin'ny Apokalipsy ity ho an'ny fiangonana 7 tany Azia. Dia anisany tao anatin'izany ny fiangonany Efesosy. Dika ny tena hoe Efesosy dia hoe mahatsiriritra, tena mampitsiriritra, dia tsaroviny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenisanao, ary tany mafy ka mibeba. Koa raha tsy ampiny ianao dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra aho, ka tsy ho fantatra aho zay ora iaviko aminao. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiny, ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo, satria mendrika izy izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa. Ary tsy hamono ny anarany ao amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho, fa anaiky ny anarany
eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny izay manatsofina aoka izy iaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Ray masino manamasinana iny amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana, afatra nampitain'Andriamanitra ho an'ny fiangonana tany Azia ary ho an'ny fiangonana Efesosy sy ny fiangonana Sardisy no andeha ho voaboasantsika eto androany. Ary afatra ihany koa entin'Andriamanitra ho ampitaina ho amin'ny fiangonana FPVM manerana n'izao tontolo izao sy ho anao izay manaraka nyty amin'ny alalan'ny tambajotra sy tonga eto amin'izao fiangonana izao. Hoy ny ambaran'ny soratra masina eto ny amin'ny fiangonana Efesosy hoe, sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Efesosy, zao ny lazay ilay mihazona ny kitana fito eny an-tanakavanana sady mandeha voan'ny fanaovan-jiry volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao ainy sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy, ary ianao efa nizaha toetra izay milaza ny tenanao apôstôly kantsy izy ary hitanao fampandainga izy. Ity fiangonana ity ry havana, raha ny fijerin'Andriamanitra azy dia tsy hoe tsy fiangonana tsy niasa akory, fa fiangonana tena niazakazaka ary nanao ny asan'Andriamanitra, nanao ny ainy tsy ho zavatra. Mety mivavaka tendrombohitra reo, mety manao fifadikanina reo, ataon'ireo groupe 2, ataon'ireo à distance, tsy nisy tsy nataon'ireo fiangonan'ireo. Ary ambaran'ny soratra masina eto fa ny zany zay olona milaza ny tenany fa tena ho apôstôly reo, kanjo izy tsy izy fa mpandainga izy. Zany hoe fiangonana tena nanana ny fanahin'Andriamanitra, zany fiangonana zany tany am-piandohana. Tsy ndriko tsara hoe tany aninona? Tany am-piandohana. Ny rehetra tamin'ny fanompona an'Andriamanitra ary fibebana tsy nisy ohatran'izany. Raha mandinika itsika ry havako, ny tantaran'ny fifoazana nisy fifoazana efatra teto Madagasikara, misy 5, misy izay fifoazana anankiray zay vato tsara. Mino fa ny ray aman-dreny lehibehibe mahafantatra tsara an'izany, tao kaikaiky be tafotony nisy azy. Fa ny rehatra ny fanompona tao anatin'izany fifoazana 5 zany teto Madagasikara tamin'ny fotoan'andro. Ary mahagaga mihitsy satria tena isehon'Andriamanitra mivantana miresaka amin'ireo olona ireo, mivantan'Andriamanitra, tena vangin'Andriamanitra mivantana mihitsy tahaka ny ataony amin'ny ray aman-dreny izay mpitarika atsika. Fa tamin'izany fotoana izany tena nainankato ny mpino-rehetra tao anatin'ny fiangonana, ny mpino-rehetra tany amin'ny toby, ary izay rehetra ampara ny ray aman-dreny tamin'izany fotoana izany dia maninona? Ankatoavy ny mpino-rehetrarehetra ao anatin'izany fiangonana izany. Raha ry loatra Andriamanitra, raha naneho fahagagana tsy takatra ny fisainan'olombelona tao anatin'izany fiangonana rehetrarehetra izany. Ary tsy miafina tato amin'ny bokin'ny Apokalipsy izany, fa tahaka an'izany koa tany amin'izany atao hoe fiangonana Efesosy zany. Zany rehetra ny fifoazam-panahy. Ary na ry Paoly apôstôly raha tadio tsara any amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 any amin'ny epistily ho an'ny Efesianina any, be dia be ny tantara miresaka, ny any amin'ny Korintianina any miresaka n'izany tantara sy zany fifoazam-panahy nisy tao amin'izany atao hoe Efesosy zany. Zany hoe nampitsiriritra ny maro ny zavatra nisy tao, kanefa indrisy fa nampalahelo taty aoriana, araka ny ambaran'ny soratra masina teo hoe, kanefa ozy maninona aminao mananteny aminao hoy ny ambaran'ny Baiboly eto. Fa inona ary ny zavatra nitranga tao amin'ny fiangonana io fa naninona loatra? Variana ny olona ry havana, variana ny olona amin'ny fitadiavam-bola, satria nandeha ny bizina tamin'izany fotoana izany
nety ny fidiram-bola tamin'izany fotoana zany, ary na dia ny mpiandro tamin'izany fotoana zany sy ny pasteur sy ny mpindretra tao anatin'ny fiangonana ary dia somary nangatsiatsika tao anatin'ny fanompona. Ka hitan'Andriamanitra dia nandefasan'Andriamanitra taratasy mampisaintsaina, mampandiny tena, nampibebaka ny fiangonana tao Efesosy. Zany ry havana no afatra tamin'izany fiangonana Efesosy zany. Ary Andriamanitra moa dia Andriamanitra tsy azo vazovaziana, fa zay efafan'ny olona ihany no jinjainy. Zay no mahatonga an'Andriamanitra sarotiny ry havana, sarotiny Andriamanitra. Ary matoa izy ny teny tamiko sy taminao tany amin'ny fiandohany zao taona zao hoe taona ny fibebahana farany dia misy antony, dia antony lehibe, ary misy mametra-panontaniana hoe dia ahoana zany amin'ny taona vaovao. Tsy te hiresaka aminao ny amin'ny taona vaovao zahay aloha, fa ny zavatra tiana tenena aminao dia zao: matolomen'Andriamanitra ity fialanenina farany ity dia misy antony lehibe ry havako. Ampitafatra aminao Andriamanitra rehefa avy eo zany ampitondrainy tamin'ny alalan'ny mpanompony, dia hoeninao eo ny afatra hoe ay ve misy an'izany matoa Andriamanitra mampiomana, matoa Andriamanitra mampibebaka antsika tsirairay avy. Ary raha le fiangonany Sardis teo dia ozy izy hoe ho avy toy ny mpangalatra aminao ary tsy ho fantatro ny fiaviko. Ry havana, mamperitreritra ny tenin'Andriamanitra zany. Hatramin'izay ianao mety miroakoraka foana ao anaty fifadikanina, mety fanatenan-javatra foana ao anaty fifadikanina, fa androany ny zavatra ilaina aletika tsara ao anatin'ny lohanao, ary ny tian'Andriamanitra tongavana aminao androany dia mila mibebaka ianao tonga eto amin'ity fiangonana ity. Zay ny takian'Andriamanitra amiko sy aminao, fibebahana. Eto mety misy zavatra be dia be anindrotsindrona ny fonao androany. Mety le fanaonao andavanandro mihitsy mety anindrotsindrona ny fonao Andriamanitra androany. Fa aleo ry havako, ihitsany eto androany zany zavatra rehetrarehetra zany. Fa rehefa mihitsany eto androany zany dia inotsika fa mety, tsy driko tsara, mety hamindra fo amiko sy aminao androany Andriamanitra. Sarobidy loatra ny fanahiko sy ny fananao. Ary ty ilay fotoana ny fifadikaniny ty tompoko, tsy zavatra ny tendritendrena fatany ty, fa zavatra napetraka mihitsy ty hoe andao hiantso fifadikanina mihitsy tsika e, ampibebaka ny olona mba tonga an'Andriamanitra apiditra ny sabatra ao anatin'ny trano fitoerany. Raha ny zavatra misy ane ry havana dia zao hoe efa mamoaka ny sabany mihitsy Andriamanitra. Raha tsaronao ny tantaran'izany Ninive zany, tafakatra teo anatin'Andriamanitra ny fahavetavetana tsy roa manontany izay nataon'ny olona tao Ninive. Kanefa Ninive hoe Andriamanitra dia tanàna lehibe, ary tian'Andriamanitra ho vonjena ny olona tao amin'izany Ninive zany. Dia naniraka ny Jona Andriamanitra, tahaka nanirahany ihany koa an'ireo mpanompon'ireo hitondra ny afatra Andriamanitra ao amin'izany tanàna zany. Karaha tany ty moa izy pasteur Andrena Solomiora fanomezana teo, ny tsy nisy tsony zao fotoana zao, namaty tao anatin'ny adalako zasy ianao. Aiza nefa rako sy afaranao. Zay no mahatonga an'Andriamanitra eto androany mamperitreritra sy mamperitreritra anao ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe tsy nanana faharetana akory zasy ianao, fa tena nanana faharetana mihitsy amin'ny 17 hoe ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny nanarako sady tsy reraka. Ity fiangonana ity ne ry havako dia fiangonana tena nandeha mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra raha ny fijery an'ity tenin'Andriamanitra ity. Fa Andriamanitra manana teny amin'ny fiangonana Efesosy, kanefa hoy izy manan-teny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Mba manaova ange jery-todika kely nanahoana ianao taminao vao natsoin'Andriamanitra hivavaka? Nanahoana ianao taminao vao natsoin'Andriamanitra hanompo an'Andriamanitra? Tahaka ny ahoana ny fifandraisako sy ny fifandraisanao tamin'Andriamanitra tamin'izany? Mavita ianao mandohalika
mivavaka adiny ray, adiny roa, adiny telo azy. Fa zao apetrao anatin'ny sainao ny baraingo. Misy fotoantsika tsy mahavita mivavaka intsony. Sa tsy marina za? Za ry avako ankeo maraina. Tena nytenenin'ny vadiko an'izany mihitsy ary tena natonga say tsy mamenatra any miteny an'izany fa tsy rehefa pasteur akory dia hoe tonga lafatra. Tsy tompoko. Fa misy fotoana tena rena hoe reraka ny vatanao dia misy dof tonga dia ao dia midafoka fotsiny. Fa reny zavatra rehetrarehetra eny androany no andao ahitsantsika eto ary averina indray ilay fifandraisana tamin'Andriamanitra, ilay fitiavana voalohany. Zany fitiavana voalohany zany mamy zany, matsiro zany, satrilao hiaraka amin'ny Jesosy foana. Tadidiko tsara tany amin'ny taona 3:10 vao nanomboka terasoma be ty tanànan-drano ty tamin'izany. Tsaroko tsara mihitsy. Za koa tamin'izany vao nanomboka tena ny fo. Ary teo ny tena nahafantarako an'izany hoe ay ve zany le tena manompo an'Andriamanitra e. Fa misy fotoana manompo an'Andriamanitra ihany tsika, miditra any anaty sampana, atao daholo ny andraikitra rehetra ao anatin'ny fiangonana, fa ny fanaontsika andavanandro, ny adalantsika tsy foitsika elana. Zany ny riavana ilay lazaineo amin'io hoe halako izy Nikolaita, izay halanao ihany koa. Hainao zany fampianaran'ny Nikola zany. Nikola zany mitondra karazana fampianarana izay hafahafa niditra tao anatin'ny fiangonana tamin'izany fotoana zany. Ka io le Nikola io tamin'izany fotoana zany olona anisan'ny toteny be mihitsy, olona nanana ny maizy azy, dia olona ninony olona teny be. Kanefa i Nikola dia sady mampifangaroaro ny fomba tsampy sy ny fomba fanompoana an'Andriamanitra, sady mampifangaroaro ny fahotana sy ny fomba fanompoana an'Andriamanitra. Tena faran'Andriamanitra mihitsy hoe halanao ny Nikolaita zay halako ihany koa zay Andriamanitra. Riavana manova jeritodika kely ianao androany. Nanao any ianao tamin'izany ianao fony vao nanomboka nanompo an'Andriamanitra zany. Nanao any ny toe-pananao, nanao any ny fifandraisanao tamin'Andriamanitra, nanao any ianao zany mitady ho latsaka anaty fahotany zany dia voatohatra ao sa tsy voatohatra ao. Fa amin'izao fotoana izao manahoana kosa ianao. Zany ny zavatra tian'Andriamanitra tongavany ary tian'Andriamanitra zasy ianao hiverina any amin'ilay fitiavana voalohany. Fa matahotra ianao tamin'izany ry havana. Tsaroko hoa tamin'izany fotoana zany miditra eto amin'ity fiangonana ity. Tamin'izany mbola terasoma be dia misy ilay boiro kely dia misy inona ty izy le mitafy mitafo karazana labasy be teo tamin'izany fotoana zany. Misy goelaka ihany koa ny manodidina. Dia enonao mihitsy ny fiainam-pananao hoe misy tahotra an'Andriamanitra ao anatinao, misy fankatoavana an'Andriamanitra ao anatinao. Fa rehefa mandeha ny andro, mandeha ny taona, mandeha ny volana dia manomboka enonao amin'izay ny anatinao any, ohatrany manomboka manenina mangatsitsiaka, ohatrany lasa fahazarana zany ny entinao manompo an'Andriamanitra. Ary be dia be dia anatin'ny fiangonana tsy mandeha amin'ny fahamarinana intsony. Andao hiverina amin'ny fitiavana voalohany. Andao hiverina amin'ny fitiavana voalohany. Tsy haiko aloha na mba mampitahotra anao zany na tsy mampitahotra anao zany hoe fitsaran'Andriamanitra zany. Makery amin'ny tribunal ery Anosy ary ianao miorokototra ohatran'ireny inon'ireny mihitsy rehefa hiditra ao anatin'ny fitsarana zany. Fa sao dia verina moramora zany ho tsarain'Andriamanitra zany ry havana. Zava-dosa ao amin'ny Matthieu toko fa 1:20 na 2:20 azafady misy fanoharana natao ao ny amin'ilay mpanjaka zay nampiakabady ny zanany lahy.
fa nanao fanasana ny mpanjaka raha ny ambarana soratra masina. Rehefa nanao fanasana ny mpanjaka dia nandefa invitation, alefa daholo ny invitation, ty alefa asony amin'ny anina, alefa asony amin'ny anina, alefa asony amin'ny anina. Fa rehefa nomena an'ireo olona ireo zay olona tokony nasaina hiditra ao amin'ny fanasana dia tsy nentina nina ilay olona, tsy nisy tonga ny olona rehetra nasaina. Ary rehefa tsy tonga ny olona nasaina satria za mbola variana, mbola mananasa, androany ane tena tenena aminao fa be dia be ny azao no nasaina ny ambadibadika any fa tena io le zoma io fotoana anankiray tena andehana ny tsena io, akatoko ny fety zao, tompoko tena akatoko ny fety tokoa. Fa misy zavatra tsy maintsy afoy ry havana, misy zavatra tsy maintsy elana ry havana, ary ny fanjakan'Andriamanitra dia rompahana, ary ny mpandrombaka maka azy ankeriny hoy ny ambaran'ny Baiboly. dia zao ny tantaran'izy amin'ilay Matthieu teo rehefa kitsika izay teny zay. Rehefa tsy nety tonga ireo olona rehetra izay nasain'ireo dia naniraka indray ny mpanjaka hoe mandeha re andany amin'ny eny amin'ny sampanadala, angony daholo zay hitanareo amin'ny sampanadalana eny, na ny mandringa, na ny kilemaina, na ny boka, na ninona, dia asao hiditra ato anatin'ny fanasana. Rehefa tonga tao daholo ireo olona dia samy nihinana, samy nanao izay nahavoky azy, ohatra tsika tsiraray avy izay tonga eto androany. Fa zao ny zavatra nisy lehilahy anankiray tao hitan'ilay mpanjaka nanao akanjo tsy fitondra ny amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy ilay mpanjaka, fa ahoana io lehilahy io tonga eto ato anatin'izao fanasana izao kanefa manao akanjo tsy fitondra amin'ny fampakaram-bady. Afatory ny tongony amban-tanana izy dia avoay any ivelana izy dia tsy mpiazo anaty afo, fa any misy ny fikotroanify. Ry havana, zany ny afatr'Andriamanitra tonga amiko sy tonga aminao androany, mba tonga anao hiverina amin'ilay fitiavana voalohany. Fa na ianao arane tonga eto androany dia misy mitanatana vavo dia variana mijery olona fotsiny atongavana eto, matiantoka ianao, manina tsara, matiantoka indrindra ianao. Raha tonga eto ianao dia variana hijery olona fotsiny atongavanao eto mba nandeha avy any atokantrano ihany, tsy aleo mivarotra ihany, na tsy aleo mba nandeha tany ambanivohitra ihany. Fa raha tonga eto ianao androany dia mibeba marina eo anatrehan'Andriamanitra, boray eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotanao rehetra. Aza sina miangana nandray azy mba ahafahan'Andriamanitra mamindra fo sy mamela ny elokao. Hoy ny toy ny soratra masina ity eto amin'ny andinin'ny 15, kanefa mananteny amin'ny 14, kanefa mananteny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Tao anatin'izany fitiavana voalohany zany ry havako, tena mazoto mihitsy ianao, miazakazaka mandray ndraiky, tsy mila baikona akory amin'ny asan'Andriamanitra. Ary raha vao misy asan'Andriamanitra dia ianao ny lohalaharana, manatanteraka n'izany asan'Andriamanitra zany. Fa amin'izao fotoana izao ianao atsony ianao manao asan'Andriamanitra fa misy excuse foana, misy fialatsiny foana mivoaka ny vavanao. Dia hoy Andriamanitra eto androany koa tsarovo izy ny toeranao fony tsy mbola lavo, ka maninona izy ka mibeba. Ny fibebahana ry havana dia tsy hoe fonana fotsiny, samy hafa ny atao hoe mibebaka sy mifona. Ny mifona dia mety mbola amerina ihany olona io rapitso, fa ny atao hoe mibebaka dia maninona tsy mamerina n'iny zavatra efa nataony, ary efa nialany iny teo intsony izy manomboka amin'iny fotoana zay ny bebahany
teo anatrehan'Andriamanitra iny. Koa mibebaozy ka manaova ny asa voalohany, zany hoe miverina amin'izay any amin'ilay asa nampanaovan'Andriamanitra anao ianao. Misy olona ny natsony Jesosy ianao diakonina fa na ny asa na diakonina raha tsy tadidiny tsony. Misy olona nery aho ary nanafotoana azy dia zavatra tsisy dika ny tao anatin'ny fiangonana. Mety resaka kely mety nitsipalitra tao amin'ny samy diakonina tao dia nampaniana azy. Nanimba ny toe-pony zay. Iny dia nametrahan'ny akanjony mandraka ankehitriny. Verenenao amin'ny asa, ny amin'ny antso zay ny antsoin'Andriamanitra anao. Tsisy hafan'izany na ny mpiandry azy. Zavatra mety tsisy dika nanafotoana azy. Dia izay zavatra izay no nampiriman'ny akanjony ary tsy nanaovan'ny asan'Andriamanitra intsony. Miverena amin'ny fitiavana voalohany. Miverena amin'ny fitiavana voalohany. Hoe atao hoe tsy moramora ho azy amin'ny fitsarana. Tia ny tena zava-dozy ty, ilay tapany farany ty. Ka manaova ny asa voalohany izy fa ratsy izany dia ho avy aminao ka hamindra ny fanaovany jiro hiala amin'ny fitoerana raha tsy mibebaka ianao. Io ry havana ny tena zava-dozy io. Ary tsy vitsy amin'izao vanim-potoana izao ny mpiandry na ny mpanompon'Andriamanitra na ny manana ministera atao amin'ny sahan'Andriamanitra no efa lasa glasé tanteraka, efa mangatsiaka tanteraka. Ary na ny fanaovan-jirony aza efa tsy eo amin'ny fitoerany intsony. Zany efa nitsofin'Andriamanitra ilay jiro teo satria tsy nety nanao ny asa nampanaovin'Andriamanitra azy. Palahelo zany. Ary androany Andriamanitra miantso an'izay olona izay. Raha ianao izay olona izay fa niala tamin'ny andraikitra, niala tamin'ny asa nampanaovin'Andriamanitra anao miverena ianao amin'ilay asan'Andriamanitra. Somary iompana kely amin'izay asan'Andriamanitra izay satria manana ny anjarany daholo ireo ray aman-dreny sy rahalahy ireo ary ireo anabavy ireo. Fa ny anahy somary aompako amin'izay asan'Andriamanitra izay. Anaty asan'Andriamanitra ny be dia be ny zavatra mitranga rehetra any. Tsy hiditra amin'ny resaka fijangajangana, misy manana andraikitra hiteny an'izany eo. Tsy hiditra amin'ny zavatra ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ny anaty asan'Andriamanitra andraiky ny teny an'izany rehefa avy eo. Fa ny analo dia ho amafisiko mihitsy ny asan'Andriamanitra izay ny antsoin'Andriamanitra anao. Andao androany iverenana. Aza manao akambo, aza manao anakapo hoe tsy mahavita intsony fa andao iverenana mihitsy lay asa zay efa niantsoin'Andriamanitra asianao mba tonga n'Andriamanitra hamindra fosiandra ary amela ny eloko sy ny elokao zay manatsofina ozy tsy haiko na manatsofina tsika ireo na tsy manatsofina. Fa matoa Andriamanitra miteny an'izany dia afatra apitaina ho an'ny olombelona zany fa tsy natao ho an'ny biby. Zafady tompoko, aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Zany hoe fanahin'Andriamanitra no napitany io tamin'ny alalan'ny Jaona apôstôly ary nitondra izay afatra izay ho an'ny fiangonana tany Azia ary apitaina aminao ihany koa izay tonga miangona eto amin'ity fiangonana ity ny amin'ity androany ity. Zavatra mahafinaritra dia izao hoe izay maharesy ozy dia avelako ihinana avy amin'ny hazonaina izay mipetraka eo amin'ny izay miparadisan'Andriamanitra. Misy ady tsy maintsy hatrehany io fa aza dia noho ny ady loatra ny dia iverenanao amin'ny fanompony. Aza dia noho io adinao io loatra ny mahatonga anao iza tsy hanao ntsony fa oka izay ampy azay apetrako amin'izay ty dia iverina ary tsy vitsy tompoko ny olona fantatro niverina tany amin'ny fanaondro izao tontolo izao kanefa dia olona nomena Andriamanitra andraikitra lehibe tamin'ny sehatra ny fanompona izay misy azy. Da hoe dirantsika ty fiangonana Sardis ty izay anambaran'Andriamanitra ny tianao pitaina ihany koa aminao. Hoy ny soratra masina eto hoe zao lazain'ilay manana ny fanafiton'Andriamanitra sy ny kitana fito fantatry ny asanao. Manana anarana no velona ianao kanjo maty ihany. Miambena ka horeny tsara ny zavatra sisa zay saika maty fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Ty fiangonana ity
dia tena fiangonana nalaza dia nalaza dia nalaza, nanana ny toerana nisy azy. Ary arak'ilay teny tary amin'ilay Efesosy teo dia tena nampitsiriritra ny maro mihitsy, ary nanana ny anarany tena mipetraka tsara zany fiangonana zany. Fa rehefa nitarafin'Andriamanitra mason'Andriamanitra dia hoy Andriamanitra hoe manana anarana no velona anao kanefa manina ozy maty ka iny fijerin'Andriamanitra ny fiangonana io. Zany hoe fiangonana mety mirentirento fotsiny io ety ivelana, fa ny ara-panahy io tsisy ninona rombaka sy tolapaty.